Hitantsika fa tsy misy tokotany ny resaka concertation nationale. Hatreto aloha zany mbola tsy misy daty mazava voafaritra. Ary iarahantsika mahita koa, iarahantsika mahalala koa fa ny inona ty tsy fandriampahalemana zay saika nirongatra tato ato. Dia ohatran'ny mampanontany tena hoe inona marina ny tena mission an'ilay PM. Hatreto aloha zany indrindra ny firongony zay hitatsika iarahantsika mahita fa mbola manana maimizy goavana ao anatin'ny fitondrana eo. Matoa zao ny situation misy eto Madagasikara, matoa mirongatra karazana tsy fandriampahalemana sy fanakorotanana rehetra io dia satria mbola manana maimizy lehibe ao anatin'ny fitondrana any amin'ny departementana ministera rehetrarehetra any reo firongony reo. Ka eto zahay isy noetsika ary apetraka anay zay zavatra zay hoe mitodika makany amin'ny PM zahay. Omena herinandro ianao tompoko, herinandro omena ianao, andraisanao andraikitra manoloana an'ireo teboka anankitelo reo, manoloana an'ireo teboka rehetrarehetra reo sy concertation nationale zay mission anisan'ny andraiketan'ilay fitondrana tsisy tokotaniny, tsoa tsy fandriampahalemana na an-tanan-dehibe na any ambanivohitra zay tsy voafehy, kidnapping na etsy kidnapping roa mirongatra, tsisy ambara, tsisy resaka ny PM manoloana an'izany zavatra zany. Tsy io resaka inona ty fanalana firongony, fanesorana firongony zay hitatsika hoe mbola mahazo vahana. Takinay ao anatin'io herinandro ny fanesorana ny firongony rehetrarehetra any anatin'ny departementana ministera rehetrarehetra any. Herinandro nomenay an'ny PM analany an'izay zavatra zay, anesorana, andraisany fanapahan-kevitra goavana, anesorana ny firongony. Fa noho ny fisian'ireo firongony reo no mahatonga an'izao insécurité mirongatra, mahatonga an'izao karazana inona ty ataontsika hoe instabilité misy eto amin'ny firenena zao. Mangina ny PM manoloana an'izany zavatra zany, tsisy décision raisiny. Makasika ny fanambarana nataon'ny olo mbitsy omaly zay tsy tanora-pitolona sady tsy zenizedy fa olona tsy manana fikambanana sady tsy manana ny toko politika nefa tianao politika de lasa mialokaloka ao ambadiky le hoe tambabe ny mpitolona, mialokaloka ao ambadiky le hoe tanora zenizedy. Fa le tena zenizedy tezitra be nahita an'ireny zavatra reny satria hita fa olona manipuleur reo olona ireo. Zay zany zavatra hita. Eto aloha za de tia metraka hoe inona moa le tena atao hoe firongony. Ny atao hoe firongony de ireo olona zay nanao zavatra nampijaly vahoaka, nampahory vahoaka, na niaraka tamin'ny Rajoelina na tsy niaraka tamin'ny Rajoelina, rehefa nampahory vahoaka de firongony zay. Na niaraka tamin'ny Rajoelina koa zany izy na tsy araka taminy, fa rehefa olona na vita tamin'ny firenena izy tsy firongony misy no ilazana azy. Ka amafisina tsy ny olona rehetra niaraka tamin'ny Rajoelina no ratsy, fa reo olona rehetra zay nambotry vahoaka teto talohan'ny Rajoelina efa nisy koa firongony, efa nisy talohan'ny fitondrana Rajoelina. Zay aloha makasika ny zavatriny. Tezitra be ny tanora zenizedy amintsika miteny zao io reo asedu madar reo manerana nosy tezitra satria misy olona mpikaramanady politika manakorotana. Te ametraka an'le situation de psychose araka ny bombolana frantsay. Inona ny antony? Voleny zareo zany le olana karamain'ny olana ambadika any zareo mitovy am'le mode opératoire zareo tam'le etsika natao tary amin'ny le nisy resaka colonel Patrick sy le filarana tary nitaky firodanan'ny fitondrana firodan'ny membre ny gouvernement tam'izay de ina ny zavanisy zany iny bande le nanao fanambarana tamaly iny iasinina le resako eto iasinina zany de izy ny signaly anay tanora-pitolona ato anatin'ny servir madasy ireo namana hafa hoe andao tsika iona amin'ny général Ramakavelo tany antany mora. Zahay tsy mieritreritra hoe inona fa heverinay fa hoe olon-dehibe ananatra, olon-dehibe misy conseil haika iny konikonina n'iny le fanakorotanana iny de iny le na voasaringotra ny colonel Patrick sakarazany sy reny le namana zay miaraka voasambotsambora tanatin'ny tao. Fa tsy tafiditra tanatin'le fisamborana le ry, nefa le ry tena anatin'ny tsara mihitsy. Eo ny nampagaganay zany. Le ry olo efa mafia le ry. Inona ny tena olana anatiny ao koa? Le ry
mialokaloka foana nandeha koa ny menaceny koa tary amin'ny assemblée nationale nanao tamtam izy niantsoantso hoe tongafa ny tanora rehetra makasy makarotra zao fa tena tsy milamina ty arodany ny assemblée nationale tsy nasindikana hatramin'ny reo président chef na institution reo tonga tany zara vongan'olona telo teo ambavadiny assemblée nationale namaly le antso tokony mampieritreritra ny lohabe reny zavatra reny fa olona tena tsy misaina mihitsy izy ary za miteny anazy ela zany petit ela fa mipetra tsara tsotra an'io manao politika zany fa mipetra tsara fa ela mbola petit fa zay zao io zany tena marina manomboka miakatra ny maripana satria tsy eto ihany tsy enareo reny tsangana teo reo telo lahy reny ihany no tanora fa ny tanora manerana ny nosy de mampiakapeo am'izao io ary mitondra ny feon'ireo tanora manerana ny nosy zay frustré amin'io ny maire de Montlava ataonareo io zahay mitondra ny feon'ny tanora manerana ny nosy 24 régions entina eto tsy manaiky io le fanakorotana nataonareo io ianareo karaha mainy olany de tonga am'izay nareo anakorotana de ina am'izay zany zava-misy zao io zany zareo zany nakorotana le firenena de rehefa manomboka mikorotana am'izay aveo de hoe arodana am'izay gouvernement io de andeha ny gouvernement de consensus anatiny ao hiditra ho azy am'izay ny équipe ny Rajoel avy any mahazo apoy tsara am'izay sadaiky hoe tsy milamina marina tanàna kay fa ireo le olona halajaza sy ny tariny io mbola misy manipulation avy ivelany anatin'io ao zany korotana le firenena de reto olona reto am'izay sena miteny aveo hoe alefaso asongadino fa tena mikorotana le firenena mazava be zany na zazakely mianatra politika mahazo an'izany fa tsisy olona merdenareo lava eto tsisy olona adaladalainareo eto fa nareo de manana chance fa tsy voasambotra tamin'iny resaka colonel Patrick iny fa za manana proof za eto manana proof za fa tanatiny le niantso anay tanatiny servir madana reo tary am trano général Ramakavelo am'izao général Ramakavelo mipetraka mahaolon-dehibe azy fa mbola manohy adalana nareo zany ka za de miteny eto ovainy famindra nareo de mbola tsy tara fa tsy nareo rery am tambabe ny tontolo lao tsy nareo rery tsangana teo ihany no atao hoe tanora fa maro ny tanora manerana nosy tsy manaiky ny vagegenareo io ka de miantso ny fahendrenareo zahay miantso ny fandraisana ndraikitra ataondreo manam-pahefana maefa melohinay ato am servir mada miaraka am'reto tanora zay miaraka mijoro amiketo reto zany ireny fanaovana tsinotsinona fa mingavingana ny filohana androm-panjakana fanaovana ultimatum tsisy dikany raha nareo mahita firongony any teneno anaran'le olona zay tato am servir madana hita zahay hoe misy firongony ao am ministère ny pêche ao nambaranay anarana zahay zao io miassume zahay alefa nareo parivagy fotsiny misy firongony ary misy firongony ary tsy tenenareo le izy satria tia metraka an'izay le situation de psychose zay nareo am'le vahoaka de mikorotana le olona eo am'izay nareo hoe andao am'izay tsika nde hidina ary amin'ny 13 mai amin'ny asabotsy le 18 juin ngambany izy iny raha tsy diso tadidiko satria mametraka ny trouble ny firenena mikorotana andao am'izay tsika hidina anao filaharana mitaky ny hoe mba aleo mba ndraindraikitra ny fanjakana nametraka ultimatum miny zareo fanjakana tsy maintsy ndraindraikitra satria misy conseil des ministres androany fa de mandefa na tsy nisy ultimatum na misy ultimatum tsy maintsy mandray ny andraikitra ny fanjakana manoloana ny zavatra zay mety hiteraka korotana eto amin'ny firenena fa tsy ny vavany lahy asiny teo am 13 mai teo amin'ny vavahadiny MGS teo maly no andresany membre ny gouvernement andraikitra tsy zay ultimatum kely ny lahy tsy zay olona rehetra avy anaty dalina anty voalavo kely avy anaty dalina anty miteniteny fahatany ary am gazety ary ka andehany me ultimatum fa ela mipetra tsara fa raha mitoy io hagegeny lahy io de ifankahita eto tsika fa tsisy olona mitsoka an'io hagegeny lahy io fa tsisy zany tamba taritaritiny la fahatany any le tanora de manaonao foana enao miorganiser anatin'le comité d'organisation anatiny concertation des jeunes sakanao manakinany ministre ny tanora Rasambany Alain sakanao manakina azy efa enao anatiny membre anatiny comité d'organisation zany de comédie be zany zavatra zany fanadalana olona zany tany avakinakaraza anao nandeha anatrika an'le izy tany anatiny comité d'organisation anao nandeha koa anao tany Mazenga tany Tamatave inona ny zavatra nataonao rehefa tany Mazenga tsy le organisation le concertation nationale des jeunes nataonao tany fa namory olona olombitsy de nasaina anao fanambarana hitaky ny fandrodana ny assemblée nationale zany ve nanirahany ministère en jeunesse sport anao tany fa tsy hitarika concertation des jeunes gaga am'izay anao raha ohatra ka tsy mandeha am'izay laony le izy araka ny fahitanao azy tsy mandeha am'izay laony le izy satria ianao le tanora netreretina hoe hitarika tanora namana anatin'le hoe
organisation zay hafa ny ataonao ary manipuler ny olona ary ianao de reny ny vokany reny. Enao milaza hoe firongony olona ketrano mandeha amin'ny MGS ao amin'ny ministère zay tataniny Alain Désiré Rasambany. Tsy marina zany. Désiré Rasambany zany ministre jeunesse sport ny tolona zany. Tam 13 mai teo ny tolona zany niaraka taminay zany. Tsy marina zany hoe izy en personne no andeha hitarika olona hoe andao pidirina reto firongony reto. Fa teniteny foana tsy ampiheverana zany. Ka mietrerety ianao de ny mbola tsy tara ovay io fombanao io. Tsy ianao ny mpitarika tanory eto Madagasikara. Tsy ianao ny mpiaradratsy eto Madagasikara fa ovay io toetranao io. Fa rehefa tsy ovy ianao na sandry na saina zay mahavita zahay. Fa tany misy fanjakana neto tsy makany alohatsika. Fa miandry ny fahendrenao. Fa na servir madarera ara tsy lany lisany misôlon'ilay io. Zay manana olona Toliara, manana olona zay Tamatavy, manana olona eto Antananarivo any amin'ny fahatra rehetra any. Vongan'olona anareo telo reny tsapa firoanina reny. Sara tompoko lama kasirako tompoko vavy.